sidika dia zay dia efa mienina arao dia mieny koa dia tapitra ilay izy fa aza mba fampisintona kely tsika azafady tompo Tsika men'Andriamanitra tsikitsiky saotranao e dia arovako fa tsy meko ny olona mihitsy tsy adala Andriamanitra nanome ty tanindrazana ty re tompoko fa ho anaty ho antsika gasy ty ary nitondrako an'ity efa tsy afaka miteny tsiny a dia zay mety an'ity ngamba dia tokony mba tsiaro hoe tanindrazana saotra tompo Aneo fitiavan-tanindrazana masina ny taninay dia ahoana ny soratra ao masina ny tanindrazana andingy hojeretsika vetivety hoe inona avy ny voasoratra anatin'ireo banderolina reo dia meko an'ity tomponandraikitra miaraka amiko ity ny amaky an'izany a hoe inona moa ny voasoratra ao inona ny takitsika vahoaka amin'izao fotoana izao dia samy manao hevitra daholo sanatria tsy omena iny vahiny ny taninay io moa dia alay atao amin'ny soratra masina mpanjaka voalohany toko faraika amby Panjaka voalohany toko faraika amby roapolo toko faraika amby roapolo andiny fahatelo dia toy izantsikatsy izy ingeo ambonimbony ary atsa anankiray ry azafady ho any ny fahazon-dalana hitrandraka ny arenan-kibon-tany ato amin'ny faritry itasy zay zany ny banderola faharoa ho any ny fahazon-dalana hitrandraka arenan-kibon-tany atao amin'ny faritry itasy hevitritsika daholo zay a raha ohatra tsisy misy tsy hevitritsika izy diotsika tsy izy io lavinay ny fivarotana tanindrazana mbola izy zay a ny vahoaka ny soamamanina amin'ny tany roa fahendrena fahamarinana mbola izy zay a ny tanindrazana tsy amidy tsy atakalo tsy ampanofaina tsy ekenay ny herim-pamoretana ny tany avelan'ny razanay tsy omenay vahiny atondray tsika soamamanina tsy tambazana vola hiaro tanindrazana izy zay a tsy mila dika kely eny amity population locale en contestation contre l'exploitation à somamanina ho adika kely izy ny vahoaka ty atoerana zany a vahoaka somamanina dia manohitra sady ahoana zany manohitra sady manohitra an'le exploitation atsy fitrandrahany zay milaza azy dia atambony réclamons abrogation exploitation minière à somamanina départ définitif de tous les matériels et personnels de la société Xin Mine. Zay raha dika tsotsotra zany dia hoe foanany raha teraka le fitrandrahanao dia alana tsisy atakandro zay fitaovana mbola mipetraka ao atondray exploitation minière somamanina zany hoe fitrandrahana arenan-kibon-tany ato destruction de l'environnement fanimbanany tontolo iainana danger imminent à la vie zany hoe loza amin'ny fiainantsika ety zay angambana izy dia misaotra ny tomponandraikitra namaky an'izay za raha miteny aminareo misy zany ako ansinina fa any anga afaka mititity tsy afaka mihitsy zany fa tsy maintsy manaraka an'izay fitsipikapetraka zareo any ka tsika malagasy any tonga dia tsy fantatra izy tsy metsika tsiny satria any amin'ny efatelo dia tonga ty amintsika izy mitandraka tsika tomponandraikitra voalohany amin'izany rehetrarehetra izany eto moa dia efa samy vonimboniny atsika na izany ara nefa ny fahendrena aseho atsika dia fahendrena kristianina tsinana zany le zandroaniny a amin'ny alalan'ireo tsy tena firenena era zao tontolo zao dia ho asehontsika eto le karta am'le sety karo dia ho gaketo ngamba nareo somamanina le midimitiky hoe ay ve tafiditra ny sarinay e zavatra resahana amitsika tandroany ky ry vahoaka somamanina le tsy mahafantatra nareo fa ho aseho aminareo dia zao olona dimy aty somamanina ihany a tsy mpiasaka fianakaviana no mahazo tombontsoa ao anatin'le sinoa akoatran'le participement ato amin'ny commune ireo olona aza tompotany zava-misy nefa dia nitenenina aminareo fa olona roa amby telopolo olona roa amby telopolo nataony ao anatin'le fangatahana vahoaka ny somamanina hoanio
zao ny zavatra marina olona folo am'ireo roapy telopolo reo ihany a no tena olona de ny dimy am'ireo a na zao ndray fanamarinana ny dimy zany a ao anatin'le contransino mihitsiny ny dimy a na zao ndray fanamarinana avany am'le olona mihitsiny vo avy eto izy rehefa avy eo ilaza amitsika eto de ny roa amby roapolo zany a matoto azavaky aminareo a matoto zany fa ny matoto a andraisana inona andraisana bobo zany mampidingitra ambonzala zany famonana aminareo zay miaraka ory aminareo zay miara-miondrika aminareo zay satria magneno an'izao nareo ampahatraina zao fa sy tokony ahandra fa ampahatraina kanefa moa de Andriamanitra no tompony ady ary izy no miady ho atsika de mangataka amin'ny andro manalina fa misento miaraka aminareo zay na de atao ary tsy atia oltsany fo ma fa de ny aty satria taniky ty fa tany-drazako dia tsy maintsy miaraka miondrika aminareo miarakory aminareo miara-mangataka amin'Andriamanitra aminareo miara-mangataka amin'ny fanjakana aminareo satria lehibe loatra zao atao hoe tolona ataosika zao a sy mamy loatra zao tany-drazasika zao sika ve efa nosy kely nafoin'Andriamanitra hipetraka eto amin'ity nosy kely ty ary zany no sitrak'Andriamanitra hipetrahantsika de mbola hampahatraina sy hambakana indray ve raha mihoatra amin'ny tany herin'izao tontolo zao de zavatra kely bitika ohatran'ity sika afovoan'ny ranomasina zany no kahalany ranomasina atsika zany no kahalany rivotra atsika zany ezaka nakaty hiaraka iray fanononana aminareo eo amin'Andriamanitra hoe mba meo rariny sy isiny zahay Andriamanitra henoy ny fivavahanay ary valio zahay fa ianao ny tompony ianao no sy tompony ny fikitranana fa tompony filaminana isanandro no andrenesana le fanentanana ty zany a de otsany fo ary aty anyky moa no misy anay zany a amin'ny atao hoe amin'ny lafin'ny fambolena kanefany a tany ambositra no niala Parler un petit peu avec des gens. Pourquoi vous vous êtes rassemblés, pourquoi vous avez lutté. D'accord? On va essayer d'expliquer, montrer pourquoi ce village a résisté et comment il vous avait fait pour résister. D'accord? Donc nous, l'important, c'est d'avoir beaucoup d'images. C'est plus important d'avoir des images. On va voir ce qu'on peut filmer avec vous. Suivre un peu, voir comment le village vit, peut-être montrer... La mine est où? Elle est où la mine? Là-bas. On peut filmer la mine? Bien sûr. Alors, on va aller filmer la mine après. Et puis on va regarder, faire des interviews par exemple des gens qu'on avait contactés. Voilà. Et puis peut-être
après voir peut-être quelqu'un dans un champ, aller filmer une famille dans un champ et lui demander pourquoi elle est contre. Voilà, d'accord? Évidemment, s'il y a une intervention française par rapport à la francophonie, ce qui se passe ici. Nous, on ne sait pas s'il va y avoir une intervention française. On sait que ça fait à TV5, notre chaîne. C'est pas une chaîne française, c'est qui parle français. C'est belge, suisse, canadien, français. Voilà. On a déjà passé 2 sujets de reportage avec Gaëlle Borgia, une autre collègue, qui est venue ici 2 fois. Elle est venue ici. C'est une femme, oui, Gaëlle Borgia. Voilà. On les a passés 2 fois des reportages, on en a déjà parlé. On a reçu à TV5 la dame du CRAD, comment elle s'appelle, comment s'appelle l'association pour la défense des terres malgaches, Tani. La dame Tani, association Tani. Collectif Tani. Voilà. Ils ont été invités à TV5, ils ont déjà parlé de la situation ici. Moi après, je n'ai pas de rapport avec l'ambassade. Je ne travaille pas avec l'ambassade de France. Nous, on va en parler. Le sujet, il va être diffusé demain partout. Partout sur TV5 dans le monde. Voilà, dans le monde, dans le journal. Et après, moi, je suis pas politique.
m'intéresse beaucoup à votre combat sur notre chaîne, qui est une télévision qui parle français à travers le monde. On a déjà parlé plusieurs fois de votre combat. Misaotra betsaka anareo zany izy no ny fahatongavanareo a ny orinasa mpampiasa azy dia tena liana tokoa amin'ny tolona ataonareo a dia misaotra betsaka anareo tonga maro androany manatrika Je dois appuyer quelque part. Non. Okay. Là aujourd'hui on est là pour faire un nouveau reportage pour expliquer pourquoi votre village il est dans cette lutte et comment votre village vit, faire le portrait un peu du village. Tena tongavany eto zany a dia ny anazava hoe fananinona no nahatonga anareo hitolona zany ankehitriny maninona reo no mitolona dia hanao ny mombamomba ny hoe ohatrany ahoana zany tanàna Soamamanina zany. Et j'espère que les gens vont comprendre pourquoi vous voulez garder vos terres. Voilà, nous c'est notre métier et on voulait vraiment vous remercier d'être là et de nous montrer que vous êtes tous solidaires au sein du village. Le fangarana ataony zareo androany zany fanadihadiana ataony zareo a dia hivoaka rapitso maneran-tany amin'ny alalan'ny TV5 Monde dia hivoaka rapitso maneran-tany a dia maniry zany izy hoe mba ho hitan'ny olona zany zavatra mitrangy atao Soamamanina dia misaotra betsaka anareo miray ina ohatr'izao. Donc maintenant on va continuer avec les gens de l'association Vona, on va filmer le village, donc on vous propose de retourner à vos occupations et puis nous on essaiera un petit peu de montrer voilà, la solidarité dans ce village et on va continuer à filmer aujourd'hui avec vous toute la journée. Voilà. Isan'ny hoe mpanao gazety vahiny zany tonga raha ianareo tao anaty fikambahana vona ve nanafatra azy ireo sa nanahoana ny fomba nahatongavany teo? Rehefa nahita ny zavatra nisy na tamin'ireny internet sy ny aina aman-jery ireny izy a dia nahita ny coordonné anay teny dia niezaka niantsona izy hoe mety aminareo ve ny andehanana ihany a. Faly zay nahatongavan'ireo mpanao gazety vahiny ireo aty amin'ny faritra zany Soamamanina zay azo lazaina hoe commune kely indrindra reto a Madagasikara angamba nahatongavan'izany dia zanay a faly zay no fahatongavandreo aty mahita ny vaovao aty aminay dia mino zay fa ho alefa ny maneran-tany le izy a dia tsika rehetrarehetra zany samy miara-mientana fa na ny vahiny ary efa vonona mampafantatra n'izao tontolo izao tena tsy rary ny mahazo an'ilay vahoaka malagasy no zava-misy eto amin'ny Madagasikara. Ihany koa ny TV5 Monde naka sy nandray ny vaovao rehetrarehetra taty aminay Soamamanina ary manaparitaka an'izany manerana izao tontolo izao sy indrindra ireo namanay izay voafonja sy enjena na tsy mivantana ara fa dia alefa siosio any namanay tia tandrazana namanay zana-taninay mpiaraka aminay rahalahinay enjena dia fatasorana andreo TV5 Monde nandray an'izay zavatra hoe hoezaka iny hanaparitaka an'izay zavatra zay manerana an'izao tontolo izao. Dia ny fitiava-tanindrazana ve dia eloka ka mahatonga ireo namanay ho samborina aminay zany ataoko fa tsy eloka ilay fitiava-tanindrazana ka mahatonga ireo namanay ho samborina noho izany dia isorana ireo TV5 Monde laza nandray an'izay etaetanay zay ampita an'izay zavatra zay na fitondram-panjakana ka ozy izay amintsika mpitondra. Raha eloka ny fitiava-tanindrazana sy miaro tanindrazana lazao zay mahaeloka azy fa raha tsy eloka kosa maninona ny saziana sy enjehana izay vahoaka ny Soamamanina. Anjamanitra fitiavana